fitoeranam-bahoaka manana vahaolana ho anareo a hoy marika ravalomanana. Marika ravalomanana olotokana antenainy vahoaka anavitra azy. Fanapakevitra azy sadasada ny vahoaka no mizaka ny vokatry ny tsy fahaiza mitantana. Misaotra anao hatrany misafidy ny fahita lavitry ny MBS amin'izao aliny alatsinainy fa 1 ny volana May ny taona 2024 izao manolotra ny arabary manasanao anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Eto mboana ny vaovao amin'ity alina ity araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia teny amin'ny boriboritany faheniny indray ny filomarika ravalomanana tamin'ity androany ity ny tafo ny dinika tamin'ny vahoaka teny andalana rehetra teny ny tenany no sady nanararaotra ihany koa ny antsena ho an'ny androany vahoaka maro hatrany moa no tonga ny resaka sy ny taraina tamin'ny Asinandria Malala sy Tokra Marla. Voapirofo indray androany fa ray aman-dreny malagasy rehetra ny filoham-pirenena teo aloha marika ravalomanana izay sady lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara. Tsy nanosy-bohutanana ireo madinika antaraina taminy izy fa ny aino ary vonina ny hitondra vahaolana. Tsena lehibe roa ny antsenana asiana lehany filoha marika ravalomanana moa tamin'ity androany ity. Amin'izao fotoan'izao satria efa mafy be le fiainana dia hafa ihany tamin'ny président Ravalomanana fa tena le fiainana zany tena mihamafy be mihitsy na mivarotra ary zay tsy mahalafo fa matiantoka foana tsy misokatra ny tsena fa tena hoe ohatra mbola manana ny fanantenana aminazy zany zay. Noho ny fitiavana sy ny fanohanana ny filoha marika ravalomanana dia nisy mihitsy aza ireo nijanona tsy nanohy ny asa fivelomany. Tokony asa fa tsy niasa mihitsy androany satria zava-dehibe tamiko natongavana namanginao taty fa efa mifaty zay dada fa avonjeo dia tongava mihitsy ny ianao fa tena mijaly zahay aza velanao irery zay satria tena efa miatra manaina ny zavatra mitranga. Azoko azanareo fa izao tonga aty aloha mijery ohatra tany amin'ny toerana rehetra izay nalehako tany mahitsy azy ao dia tany Tadindramamy dia tany Sotro tany Tanosbe dia mijery aloha dia mitovy daholo ny fahasahiranana sy ny fahantrana sy ny fahoriana mahazo anareo. Marina ianao tsy avela ho faty anareo fa zay le hoe mila manana paikaditsika fa manana vahaolana tsara amin'io afandraso aloha tsy mila mahatatavatrantsony tsy mila mahatatavatrantsony zay tsy matahotra ka zay manana ndady tsara tsy matahotra zany zao na ohatrany koa raha vao tonga le zandary fa tsy matahotra matahotra ny lopotsiny ihany e.
fitondram-pamarinana fa tsisy matahotra zany tsika. Eno a. Tsika manao ratsy. Raha hoy zao. Fa inge mila vanina mizatra resahany. Eny e. Izy eo ihany fa isika koa tsy maintsy manan-kery. Maheno be. Mila fahasahiny ty raha ty fa tsy mila kanosanoso zany a. Nananaratra ny antsena ihany koa moa teto ny filoha Marc Ravalomanana tahaka ny Vanony. Ny vita malagasy moa ny tena tsy fainy. Anisany mampiavaka azy ihany koa rehefa fotoana toy izao ny mividy mofo ho an'ny ankizy izay sendra azy. Nijery ifotony ny olana vahoaka hatrany anaty elakelatrano mihitsy moa ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ity androany ity. Ny inona sy ny andrandrainy maro ny anafaka ny vahoaka malagasy anatin'izao fantrana lalina izao ary efa nilaza moa ny tenany fa manana vahaolana maharitra anavotana ny malagasy. Leoniboka de zao e. Ao fatareraka amin'ny fiboanao. Ie. Tsisy vola hoanina. De zao falifaly kely ndray aloha. Ie, falifaly kely fotsiny ka, fa tsy falifaly be. Ie. Manana fanantenana foana. Ie tompoko. Manana re zay. Ena. Ie. Manantenanao zay dada. Eno a. Afa zakamkam tsena mizay a. Ie. Sakamkamka. Tena gaga wa. Ie. Tonga ty amin'ny tsenan-kamo Ina te tsenan-kamo. Zao mahazany ny olona rehetrarehetra fiainany madio. Ary be olona be ty a. Ie. Never hoe kamo. Tsy kamo a. Tsy kamo. Ay be. Rehefa antana lasa mahakamo. Rehefa antana lasa mahakamo. Ay lefa antana. Fahasahiranana. Fahasahiranana dia lasa sahirana ny olona dia lasa kamokamo mandraindray. Fa rehefa mahita ny dada dia faly. Ianao ihany mahavitra nyty fireneny ty tompoko. Izay na tokavako ty. Amin'ny fanantenana. Tena miaraka aminy. Tata zao ko tonga ty aminay e. Idin'ny olona tsena zay tsy omena sakafo. Ahoana moa zany? Raha tena misy ny aretina tokony hoe miady sady miady amin'ny anohanana fa ny anohanana indray nefa ato fa tsy ny aretina. Karama raha tsisy. Patanty mbola roa. Sakafo dia tavina hoanina isan'andro. Dia mahafaty firy eo isan'andro. Tsy korsararany tsisy. Fa vahoaka maro moa no resaka sinangetaeta ary nitondra ny fitarainany tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ho an'ny androany ity. Ny nafaly hoy ireo olosotra sendra ny mpanao gazetinay dia ny fidinana ifotony toy izao. Asitandriamalala sy Tokiramarla Adrany. Maro ny soa vitan'ny filoha Marc Ravalomanana teto amin'ny firenena. Anisany nahazo tombony betsaka tamin'izany tamin'ny fitaom-pitondrany ireo tantsasy vahoaka teto Madagasikara. Raha ho an'ny boribory-tany fahenina manokana izay nitsidihany androany. Anisan'izany ny fikarakarana ny tantsaha teny amin'ilay makibetsy mitatatra, ny fanamboaran-dalana dia ny antoerana ary mbola tazana mijolajola tsara eto ihany koa ity tsena lehibe eto Ambohimanarina ity. Ankehitriny voailika tanteraka ny tantsaha sy ny malagasy, any ka mbola maniry ary manantena an'ny filoha Marc Ravalomanana ny mponina etsy amin'ny boribory-tany fahenina. Voalohany indrindra aloha dia isaorana betsaka Andriamatoa Ravalomanana tonga ny etsena ohatra ny olom-pirenena rehetrarehetra mietsena izy ary ny fahitako azy ho ana manokana ary am-pianakaviana dia faly ny rem-pianakaviana ary velom-panantenana hoe efa ela ny andrasana ny dada roviny dada no avy tonga izy aloha dia misindasinda le problème kely andavanandro ary ny tena homariany eto dia tena mahantra ary tena mahantra ny vahoaka malagasy ary fananina nampahatraina
Ampananina nampahatraina mba tsy heritreritra zavatra koatran'izay ary simba ny toe-tsain'ny malagasy, simba nanomboka tamin'ny 7 sy 2 arivo satria simba mivola ilay izy vidina vola kely androany dia raha pitsy miahaka dia vidina vola kely. Za zany te hangataka ny vahoaka Ambohimanarina eo tsy kirahina anarina amin'ny firenena satria ny vola kely azonao androany tsy vita taonanao. Zao nisy tanora maromaro teo mifampiresaka taminay hoe tapa-kevitra izahay amin'ny fividianana fa tena tsy diso safidy intsony satria ny ray aman-dreny miaina amin'ny fahantrana tsapany ankizy ao tokantrano zany ka dia nisaorana Ravalomanana Andriamatoa Ravalomanana. Tena feno fo satria mbola manantena fa mbola hitondra ny firenena ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Reno ny porofo fa mbola mamim-bahoaka izy ary tena mangataka amin'ny filoha Ravalomanana mba andray ny etaetan'ny vahoaka fa tena sahirana ny vahoaka malagasy, tena sahirana. Be zany izay aloha tamin'ny fahatongavan'ny Dada Ravalomanana teto aminay fa hatramin'ny petrahan'ny filoha teo mbola tsisy nitsidika Ambohimanarina fa tena mankasitraka anazy izay Tsy nanavahana antoko sy firai-kevitra intsony ny fanavotam-pirenena. Maro malagasy no diso fanantenana ary efa tonga saina ka miandrandra indray ny filoha Marc Ravalomanana. Mbola misokatra amin'ny rehetra hatrany ny filoha Marc Ravalomanana satria mitabe tsy lany mamba ary mitandro toy ny anak'Andriamaso ny firaisam-pirenena ity filohany mpanohitra ity. Fa raraky ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny Repoblika omaly dia mitohy 5 andro indray ny amiana ara-pahasalamana eto Madagasikara. No alefahina kosa ireo fepetra no raisina ary nisongadina tao anatin'izany ny fialana amin'ny fiboana isaky ny farany herinandro ho an'ny eto Analamanga manokana sy ny fahafahana mivezivezy any amin'ny faritra. Nzavandre Mahefa sy Andra Kotomalalary no mamintana amintsika ny andindinina izay fepetra izay. Araky ny fepetra navoakan'ny fitondram-panjakana omaly tsy misy intsony ny fiboana tanteraka isaky ny farany herinandro ho an'ny faritra Analamanga. Miverina misokatra avokoa ireo faritra ny Katona manomboka ny Zomao avy izao dia ny faritra Analamanga, Vakina Karatra, Matsiatrambony ary ny faritra Nosy. Mbola miatra kosa ny couvre-feu amin'ireo faritra ireo manomboka amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 7 maraina. Mbola mikatona ny karaoke sy ny toeram-pandihizana. Afaka misokatra ny toeram-pivavahana 5W iray ho an'ny olona roa. Misokatra amin'ny nora maraina hatramin'ny nora hariva ny tsena pokotany. Miverina mianatra avokoa ny mpianatra rehetra manomboka ny alarobia rojona izao. Misokatra manomboka ny Zomao avy izao ny zora regionaly sy nasionaly saingy tsy maintsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana. Misokatra ihany koa ny sidina anatiny izay antsoroa Antsaradia saingy tsy maintsy manao fitiliana na test antigenika ny mpandeha rehetra. Mbola mikatona kosa ny sidina miditra sy mivoaka ny Madagasikara ankoatra ireo diplomaty, atleta ary ireo sokajin'olona voafaritra tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra. Mbola tsy afaka miasa ireo olona marefo ara-pahasalamana. Tsy azo atao ny mamory olona mihoatra ny 100. Ireo lavin'ny Covid-19 dia tsy maintsy alevina ny andro nahafatesana iny ihany ary tsy mahazo mivoaka ny faritra nahafatesana ny razana. Mbola mitohy kosa ny amiana ara-pahasalamana. Fa niparitaka tany anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ny fioaram-pefy nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'ireo mpanao gazety nanao ny asanteny akadin-dramamy tamin'ny sabotsy lasa teo. Nitondra ny fanehoan-keviny mikasika izany fioaram-pefy izany indrindra ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara, Gérard Rakotonirina, Mialy Rarinombana sy Mathieu Prinsiary no mitatitra amintsika ny vaovao. Namoaka fanambarana ny collectif des journalistes de Madagascar omaly mikasika ny fandrahonana mpanao gazety nisy eo teny akadin-dramamy Ambodany asabotsy lasa teo. Ny mpanao gazety ny Tia Tanindrazana sy ny MBS no niaran'izany. Nambara ny fahampinga malemy ny fampiasana herisetra raha nitrangana azo ireo namana mpanao gazety tao ao. Tsy voasamba no niseho ny tranga fanelingelenana sy ny fikitian'ny mpitandro filaminana ireo mpanao gazety eny Kianja ary izao niverina izao indray. Izahay ato amin'ny lafitra dia efa impirina ampatsiahy fa misy lalana velona tsy azahoana manelingelina ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahany ny asany indrindra ny amin'ny resaka fankatsary zany na fakana feo ny andininy fa enina 8 ao amin'ny lalàna feny serasera dia milaza mazava fa tsy misy na iza na olo-pirenena tsotra na manam-pahefana na tompona andraikitry mpitandrina filaminana niza afaka manery ny mpanao gazety amafany sary azony ary mandrara azy tsy akasary fa enjeny ny fehezan-dalàna fahamaizana ny zavatra zany indrindra moa mamotika fitaovan'ny mpanao gazety fa magaka miverimberina ilay izy tato ato iny tarekadin-dramamy iny zao ohatra satria nakavavao mihitsy ala na marina ny zava-misy dia fantatry mihitsy hoe tsy fifehezan'le
iraky ny mpitandro filaminana eny toerana ny mahatonga n'ilay zavatra mitranga ampanao gazety rehefa mitondra ny karatra mampanao gazety azy izy eny kianja dia tokony fantatry ny mpitandro filaminana reto mpanao gazety manao ny asany fa tsy ireo ny ilana kisa iny raha teo moa misavorovoro satria tsy fantatra hoe izany nanome baiko. Misy fiatraikany amin'ny asa fanaovan-gazety sy ny famoaham-baovao ny tranga tahaka ireny niseho ireny araka ny nambara ny filohan'ny OGM hatrany. Samy fotsiny mandray ny andraiky ny manao ny andraiky ny araky ny tokony izy sy araky ny lalàna dia milamina samy mikatsaka fitoniana. Fa ny fandrarana ny mpanao gazety sy anatanteraka ny asany dia manome vala ny tsao sy ny onoono vao miatsy mampisy fitoniana. Miangavy anareo mpaniraka anareo tompony ndraiky mitandro filaminana izay inoko fa fantatrareo tsara ny lalana velona anome toromarika ny élément anareo rehefa eny amin'ny zavatra ohatrany satria etsy-bahoaka ny eny na ngezy io na kely samy mahafantatra ny tokony ataony na ny mpanao gazety na ny mpitandro filaminana. Tsy ny mpanao gazety mihitsy noho ny fiarah-miasa amin'ny mpitandro filaminana na ny zandary na ny pôlisy indrindrindrindra ny mpitsara no hitarika korotana. Mpiasa amina orinasa afaka aby iray kosa ho an'ny androany ny andraharo eny no mitaraina vokatry ny tsy fandoavan'ny mpampiasa azy ireo ny karamany. Nisy moa ny fampiatsoana izy ireo mpanao gazety ho an'ny androany. Mitatitra amintsika ny vaovao ary mialy rarinombana sy Mathieu Prince hatrany. Mpiasa enimpolo eo ao amin'ny orinasa afaka aba iray eny Andraharo no mitaraina vokatry ny tsirary ny ataon'ny mpampiasa azy ireo. Fanajanonana fifanarahanam-piara-miasa noho ny fivindran'ity orinasa ity eny Ankadikely lafo no ny andohan'ny raharaha. Noho ny tsy fisian'ny fiara mitatitra ireo mpiasa sy ny kantina ao amin'ny orinasa kanefa ny karama kely tsy ahasahana izany fandaniana izany no antony hijanonana ireo mpiasa enimpolo ireo. Nanaiky ny anefa ny karama sy ny solde de tout compte ireo mpiasa ny mpampiasa tany am-boalohany saingy nivadika tamin'ny fifanarahana ity farany izay niafara tamin'ny tsy fanefanafeno ny karaman'ireo mpiasa tamin'ity volana Mey ity izay efa tokony noraisin'izy ireo tamin'ny zoma lasa teo. Ho an'izay tsy anaraka raha ozy dia manorata anarana fa misy ny maromaritra iraisana nanoratra anarana amin'izay ary zay dia ny fampiresaka taminy dia izao ny teny omenay ozy ny STC ny mombamomba anareo rehetra ary dia ny fitonareo miasa farany Marina fa nanatitra taratasy fitarainana tany amin'ny mpitsirika asa moa ireto mpiasa ireto androany ary miandry izay omety ho toy ny raharaha izy ireo. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny SVS arrandrana sindikaly ho an'ny androany mikasika ny fasairanana sy ny fahorian'ireo mpiasa ao amin'ny fitaterana anabakabaka eto amintsika. Nisy noho izany ny fangatahana sy ny fihaonana tamin'ny ministry ny fitaterana teny Anosy. Nataon'izy ireo itakina fa ihany koa hijerena vahaolana mahakasika ireo orinasa mpitaterana ireo an'ny androany. Mialy rarinombana sy Mathieu Prince hatrany. Anisan'ny fototra mampandrotsy ny ara-toe-karena eto amintsika ny orinasa anabakabaka ACM, Air Madagascar, Tsaradi ary Air France. Misedra olana mafy anefa ireo mpiasa 400 mahery amin'ireo orinasa mpitaterana anabakabaka ireo. Efa ho eritaona mahery izay noho ny valanaretina Covid-19 sy ny ame anara-pahasalamana. Fotoanan'izao hitadiavam-bahaolana piroboroboana ireo orinasa ireo araka ny nambaran'ny SVS arrandrana sindikaly. Nambaran'ny mpandrindranyity sindika ity afa ny finiavana sy ny fahavonona ireo mpiasa sy ny mpitandana no ilaina voalohany ahatongavana amin'izany tanjona izany ankoatra ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana. Voaka ny feo eny mandalana rehetra eny hoe nefa mitady kitikitika ny zoan'ny mpiasa zany ny tompona andraikitra ny amin'ireny sehatry reny dia zay zany mahatonga ny hoe raha vao zay ny kitikitika dia tsy maintsy mitsangana ny sindika fanjakana efa mandray fepetra ho an'izay fidirana tsikelikely ao anatin'ny fiainana ara-dalàna eto amin'ny tany sy firenena. Tokony zany handray fepetra arak'izany ny fanjakana mba ahafahana zany mampianokatra amin'izay ny lanitra gasikara sy hijerevana hoe ahoana ny fampandehanana n'ireo orinasa ireo satria ireo dia orinasa mampiasa ny mpiasa fotsiny zao an'ireo anankiefatra ireo efa mihoatra ny 200 ny mpiasa ao izay hitantsika tsara fa voakitikitika ny anzoany zany izay tokony andraisana fepetra amin'izao fotoana izay efa Madagasikara moa miditra ao anatin'ny hoe ampandroso ny ekônomia efa tena ao anatin'ny fotoana zany tsika zao fijerano kafana ny lanitra dia hijerena amin'izay hoe ahoana
ny ampanoa piroboroboana ny orinasa ireo zany a mba tena ivoizana ao anatin'izay le moan'ny fampandrosoana ho an'ny ekonomia Madagasikara fitsenjovana ny piasa zany a amin'izao fotoana izao efa vonona ho an'izay le hoe ifandinika ho an'ny fampirobona ny orinasa tsirairay avy. Tonga nangataka fiaonana ary nanatitra fitakiana tao amin'ny minisitra ny fitaterana teny Anosy izay tompona andraikitra voalohany moa ity sendika ity androany maraina. Fiaonana izay niompana indrindra amin'ny fifampiresahana hitambaolana hahafahana mampiroborobo ireo orinasa mpitaterana napakapaka ireo. Andeho any Mahajanga kosa indray sika atao anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia ny lanja Sorabaventy ary nanao antsoavo tamin'ny mpitondra fanjakana androany ireo mpiasa niasa tao amin'ny orinasa PGM tao Mahajanga ananan'izy ireo vola mitentina 4.7 euro mantsy ny fanjakana tao aorian'ny fikatonany orinasa ny taona 8 sy 2 arivo. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Vola mitentina 6,9 millions d'euros no tokony alohan'ny fanjakana amin'ny orinasa PGM izay nikatona taoriana ny faraparany taona 8 sy 2 arivo tamin'ireny fanonganam-panjakana ireny. Araka ny didim-patsangana izay nivoaka tamin'ny 7 ny volana May taona araka amin'ny 20 arivo lasa teo iny. Tsy mbola nahazo nio tampikarama io izy ireo hatramin'izay ka hatramin'izao ary izay no antony niotokonany reto mpiasa ireto teo anolohan'ny orinasa ny asan'izy ireo. Raha na eny vaovao zay fa tonga ndray ny fotoana zay nivoaka ny vaovao tamin'ny le 17/04 2021 fa nivoaka ny didim-pitsarana zay nahazahoana 6,9 ka euro ka miangavy zay tompoko ny anefana ny vola io mba hisitranay ny droitnay zay tsy azo nandritrin'izay fotoana zay fa tena mijaly izay mpiasany confection PGM eto Mahajanga. Tsy mananasa zay kehitriny maro ny reny mpianakaviana zay mitaiza ary mijaly tokoa amin'izany velo tena izany ka raha mba hisitraka an'io droitnay io zay dia mba angatanay mpanajana re tompoko ianareo mpitondra fanjakana. Droitnay io mba hisitranay an'izany droitnay zany satria tatony nalan'ny fatanoranay firitoana ny esanay tato mba efa nandefitra zay hatramin'izay ny andry anazy io efa mataonataona maro ka mba mangataka aminareo mba hoe fanareo zany satria sahirana zay hitanareo fiainana amin'izao tsy mora fa sarotra tena mijaly mahitsy zay ao mamelombady manjanaka ao ny manana zanaka firy manofa trano na ny ankizy efa tsy mianatra tsy mihinan-kanina ny sasany satria no zany volanay tsy azo zany miasa tsisy ary tamin'ny nanokafana ny gymnase tery amin'ny gymnase moa zay efa nampanantenanao hoe manaiky zany dikan'izany aminay dia ohatran'ny manantena zay hatramin'izao nefa mbola tsisy. Mahantra izy ireo ary tsy misy ny volana eo am-pelantanana sahirana ary manantena fa ho alohan'ny fanjakana ity vola tampokary amin'izy ireo ity. Miantso ihany koa ny fanjakana mba anokafana ny orinasa mba hiasany ny taranakan'izy ireo. Dia mba manantena zany ny asa mba hisokafan'ity zanakay sy ny amelomanay mivady aman-janakay indray koa amin'ny manaraka. Fa andro maneran-tany natokana ho an'ny tsy fifohana sigara moa ny datiny anio fa araka amin'ny 30 ny volana May raha ho an'ireo efa mpifoka sigara dia misy ny antony manokana nahatonga azy ireo lasa miankin-doha amin'izay fifohana sigara izay raha ny fanazavany fanampahaizana manokana kosa indray nefa dia lasa fiankinan-doha miteraka aretim-mandoza sy ny fahafatesana ny sigara ka tsy misy ny vahaolana fa tsy ny miala aminy. Namintso Velositraka sy Manora Andriamalala. Sigara raha ny antotanisany voaka ny taona 20 sy 2 arivo dia 7 isanjaton'ny mpifoka dia lehilahy raha toka 7 isanjato kosa dia vehivavy. Raha ny fanadiadiana natao dia manomboka eo amin'ny 5 sy 9 taona ny sigara ny 5 isanjaton'ny ankizy latsaky ny 5 taona. Ao ireo efa tafiditra amin'ny fifohana, ao ireo miaina anaty tokantrano misy olona mifoka ary ao ireo miaina anaty fiarahamonina feno setri-tsigara. Latsibatra voalohany amin'ny setri-tsigara ihany koa ny vehivavy bevoka. Samy nanana ny antony nahatonga azy ho lasa mpifoka ireny olona tafiditra anaty fifohana ireny. Lasa miankin-doha tanteraka avy eo ary lasa ny sigara mihitsy azo anambarany fa manampy azy amin'ny asany sy ny fiasan'ny sainy. Lasa ohatry hoe miankin-doha amin'ny zavatra io tena maro resaka problème angamba izay nahatonga nafoka sigara. Ohatry hoe voafafa fotsiny ny zavatra iny aloha eo dia rehefa avy eo miverina ihany dia mitady sigara indray ianao mampanan-le izy. Sigara firy isan'andro folo faravakely angamba folo. Vao afaka CP zany nefa mifoka sigara voalohany tamin'izay andrakandra
Hatramin'izao moa mbola laza tao dia tafalatsaka amin'ilay fa na aloha raha miasa zay vao tena hoe mahalany sigara be da be eo amin'ny iray paquet mahery eo. Marina ny filazana fa mampiankin-doha ny sigara kanefa diso tanteraka ny filazana fa manampy ny sigara eo amin'ny fanatanterahana asa na eo amin'ny fiasan-tsaina raha ny fanazavan'ny eo anivon'ny fikambanana iray misahana manokana amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelona loza no ateraky ny sigara hoy ny fanazavana. Le 4000 produits toxiques ao anatiny iny tsy ao anatin'ny sain'ilay olona satria zao izy ny teneniny fa tsy eritreretiny hoe mavoan'ny makarary ny reiny iny io tsy ao anatin'ny sainy hoe mampisy ny problème tension artérielle iny io tsy ao anatin'ny sainy hoe mampatonga ny usage io kohaka be ao an-trano io tsy ao anatin'ny sainy hoe mampatonga ny tivatoky afazaza foana ane io tsy ao anatin'ny sainy hoe be da be zatra tsy ao anatin'ny sainy ary tsy ao anatin'ny sainy hoe izy tenany mihitsy rehefa atsoatsy dia anana olana ny tratrany dia tsy afaka hiasa izy satria vadia cancer de poumon le izy zany tsy ao anatin'ny sainy fa mijanona izy hateo amin'ilay stimulateur le izy ny miteny hoe ratsy ny sigara hoa raha zany nampahomby tsisy olo mifokatsony fa ampahafantarana azy ilay tontolo manodidina n'ilay atao hoe sigara mihitsy. Ny OMS moa dia nanao tombana fa manodidina ny 5 tapitrisa isataona ireo maty vokatry ny fifohana sigara na mafisiny hatrany anefa fa mety ho tafiakatra ho 9 tapitrisa izany hatramin'ny taona 2020 raha tsy ahivina manapa-kevitra ary miala avy hatrany ny lohahevitra maneran-tany mikasika ny andro maneran-tany natokana tsy hifohana sy adiana amin'ny sigara androany. Mandray anjara lehibe amin'ny fanafoanana ny valanaretina Covid-19 eo anivon'ny Saint-Pama na ny syndicat-ny mpampianatra sy mpanabe eto Madagasikara nisy ny tetika sagoavana izay nentin'izy ireo anatanterahana izany indrindra any amin'ireo faritra voalaza fa tena ahitana ta ambony be fa nampanazavana entiny Nambinitsoa Velositraka sy Manoran-Dremalala. Mba tsy andrasana ny fandraisana ndraikitry ny hafa dia mahatsiaro ho manana didy lehibe eo amin'ny fanafoanana ny valanaretina coronavirus ihany koa ny eo anivon'ny Saint-Pama ka ireo sekoly ao anatin'ireo faritra telo nahitana tambo indrindra tamin'ny valanaretina coronavirus no hitan'izy ireo fa mila andraisana tanana voalohany mba hanehoany ihany koa fa mahavita ary manana ny anjara asan'izy ireo eto amin'ny firenena. Ny resilatra ny Saint-Pama fa ny fahasalamana ny voalokarena noho izany dia mandray ny andraikiny izy ka dia ny safidy amin'izao andihany voalohany izao faritra telo aloha izay hita hoe tena mampianaka an'ilay valanaretina dia Boeny, Aloatra Mangoro ary Analamanga. Mpianatra ray isaky ny sekoly izay tsy hanavahany io na sekoly miatena na avy amin'ny fampianarana teknika sy ny fanararakasa na avy amin'ny fampianarana ankapobeny ny MEN zany ministera ny fanabeazam-pirenena. Dia ilay mpampianatra ho fanina eo vita ny fanofana ny mandritry ny 3 andro 4 andro dia miverina any amin'ny sekoly ny aviana izy dia mizara ny reto fitaovany reto sy mampiofana ny mpampianatra ao amin'ilay sekoly ny aviana. Nisy paikady manokana nentin'izy ireo nanatanterahana ny fomba fiasa entina amendrana ny fanafody sy hanentanana ny olona manoloana ny valanaretina coronavirus izay hita fa mihamarisa ny fanentanana amin'izao fotoana izao. Zareo indray avy eo amin'ireo mpianatra eo ampianarana dia ireo mpianatra eo mba mitondra any amin'ny ray aman-dreniny izany hoe azontsika antoka zany fa raha tafita soamantsara izay dia azo antoka mihitsy ny amintsika ny voalohany eto amin'ny firenena hoe ho sarotiny izahay tena sarotiny satria efa misy zany manara-maso hoe tafita n'ilay mpampianatra izay nofanina ve ilay fampitana n'ilay izy. Tanjon'ny syndicat natanterahana ny hetsika amin'ireo faritra rehetra eto Madagasikara mba tsy hisian'ny tombo sy ala raha ny fanazavana hatrany. Hoentiko aminao izao kosa indray ary nitatitry ny Covid-19 teto Madagasikara ho an'ny daty ny 17 ny volana May ny taona 2024 efatra indray no fantatra fa marary ny amony ainy omaly 17 ny volana May raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Nahitana tranga vaovao miisa 7 kosa tao anatin'ny fitiliana 7 sy 500 izay natao. Toizao ny fitsinjaran'ireo tranga vaovao ireo manerana ny Madagasikara. 7 eto Analamanga, Ray Sofia, 3 Menabe, 4 Atsimo Atsinanana, Ray Matsiatrambony, 5 Diana, 2 Itasy, Ray Androy, 3 Menabe, 4 Atsimo Andrefana, 5 Vakinakaratra, Ray Boeny. Araky ny tatitra trano dia miisa 13 amin'izao ireo marary mitondra ny forme grave.
Tafisiakatra 7:37 kosa hatreto ny isan'ireo namony teto Madagasikara nandritra izay nisy ity valana aretina ity. Eo amin'ny vaovao tapatapany kosa indray ary dia nitrangana loza ampifamoivoizana androany teny Andriampamaky lalam-pirenena fahadelo. Raha ny loharanom-baovao dia fiara sprinter iray no tapaka hisatra ka nyemitra. Raha saika nisy kaly tao ambany kodiarana kosa ilay mpamily mpanampy no fantatra fa voahitsaka tao ka niafara tamin'ny fahafatesany. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena ary dia mafana ny toe-draram-pirenena ao Mali amin'izao fotoana izao no ny fanonganam-panjakana nisy tany an-toerana. Ny latsaka ihany koa ny sazy avy amin'ny firenena afrikanina na ny CEDEAO an'ity firenena ity izay mampiato ny androm-panjakana rehetra ao Mali. Nzava-ndremahefa sy Andry Rakotomalala. Nandritra ny fivoriana nataon'ireo filoham-panjakana afrikanina mikambana ao anatin'ny CEDEAO malalahady dia nanapa-kevitra ny ampiato ireo androm-panjakana rehetra misy ao Mali izy ireo. Natao izany ireo filoham-panjakana afrikanina ireo satria tsy araka ny tokony ho izy ny zavatra ataon'ireo miaramila joint izay mitondra ny tetezamita ny an-toerana amin'izao fotoana izao. Angatana izy ireo ihany koa ny zaran'ireo miaramila ny an-toerana ny fahefana ho an'ny sivily ka nindrina Prime Ministre sivily vaovao hitondra ny firenena ary hananganana governemanta vaovao. Raha tsy ivona dia ny volana Aogositra 2024 lasa teo no nisy ny fananganam-panjakana tao Mali izay efa nomelohan'ny reto mpikambana ao anatin'ny CEDEAO ireto. Taty aoriana nefa dia nosamborin'ireo miaramila maliana ireo indray ny filohan'ny tetezamita sy ny Prime Ministre tao an-toerana izay isan'ny nanonga-panjakana amin'izany fotoana izany. Ka miaramila indray no mitazona ny firenena amin'izao fotoana izao izay tarihany kolonely Assimi Goïta. Ity farany izay tonga tany Ghana ny farany herinandro teo saingy tsy tonga nanatrika io fivoriana nataon'ny CEDEAO io. Mafampana araka izany ny toe-draram-pirenena ao Mali amin'izao fotoana izao. Manoloana kosa indray ny savorivory izay nitranga ny sabotsy teo tamin'ny ankamaroany tsena teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina dia hita fa fanapahan-kevitra sadasada avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny ministera samihafa no nahatonga ireny ho indrindra ny fanehoan-kevitra mpanao politika ato anatiny ity fanadiadiany Nambintsoa Velositraka sy Manorandriamalala ity. Tsy fahaizan'ny fitondrana mandamina sy mandrindra ny anjara andraikitry ny tsirairay no mitarika korotana matetika eto amin'ny firenena. Lasibatra farany tamin'izay korotana izay izao ireo mpivarotra legioma teny an-tsena sy ireo mpividy. Vokatry ny fanambarana samihafa avy amin'ny ministeran'ny tany, avy amin'ny prefekturan'Antananarivo ary avy amin'ny primature eo amin'ny famaritana ny ora fahafahana mivarotra sy ny famaritana natao hoe tsena pokotany no isan'ny tena nanakorotana. Ao anivon'ny fitondram-panjakana mihitsy no mampisavorovoro vahoaka ka eto zany dia hoy zao hoe mampalahelo ilay zavatra mitranga rehefa misy zavatra mitranga lazaina fa ny mpanohatra no manakorotana fa ny fanjakana mihitsy no mampisavorovoro sain'ny olona amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra raisina ary izy koa reny note reny tokony atao mazava tsara mihitsy inona ny atao hoe tsena pokotany ary izavy ny tafiditra ao anatin'izany hoe tsena pokotany zany. Nanamafy izany teo anivon'ny RMDM ary nilazany fa ny vahoaka no mizaka ny vokatry ny tsy fahafehezan'ny mpitondra ny fitantanana ny firenena. Zay zavatra rehetra atao nandraisana fanapahan-kevitra nanomboka tamin'ny 2014 mandrakitsika izao tena tsy mandeha amin'izay loana fa lazay foana fa ny mpanohatra no manakana ny zavatra tiany atao, manakorotana azy, manao fiantsina dia ary izy koa ny teny fa hoe amin'ny fomba ahoana koa moa ilay ilazana fa hoe misy mpanohatra eto rehefa takiny ahoana zany dia misy mpanohatra izy rehefa takiny ahoana dia tsy misy mpanohatra eto ka raha ny fanapahan-kevitra ny tamin'ny sabotsy lasa teo dia manahirana ny mieritreritra azy satria taratasy no nivoaka fa tsy hoe baiko ambava fa taratasy no nivoaka ary manana ny lehibe nireo mpitandro filaminana rehetrarehetra reo nanatanteraka ndregny baiko regny. Tsara ny manamarika fa raha ilay fanambarana avy amin'ny ministeran'ny tany dia nisy kase-panjakana ary nisy ihany koa ny sary famantarana sy laharana ny notina voaka. Etsy andaniny marihana fa ny ministry ny filaminana anatiny androany dia nanambara fa osika ireny taratasy ireny ary mandahatra ny fisian'ny fihetsika maherina ataon'ny polisy. Mipetraka ny fanontaniana eto hoe aniza no arahana rehefa misy ny fanambarana baiko avy amin'iza ny tena nahatonga fanakorotana ny eto amin'ny firenena.
manjaka ary ao anatin'ny heriny tanteraka ny antoko-tiako Madagasikara raha eto an-drenivohitra indrindra ny etsy amin'ny boriboritany fahenina raha nambarany solomavambahoaka ny Madagasikara lany tao amin'ity boriboritany ity araky ny nambara dia teo mantsy dia tazana nanaradiany filomarika Ravalomanana androany teny an-tsena teny na dia ireo tsy mitovy hevitra ara-politika amin'ny antoko-tiako Madagasikara ary ho indrindra ny fanazavany ity solomavambahoaka ny Madagasikara Todisoa Andriamampandry. Dia miatsampy amin'ny daholo ny olona ary ny vahoaka izy ary hita zany fa ety Ambohimanarina dia tena sahirana be ny olona ary ny mpivarotra dia nanambara daholo fa tena tsy misy ny tsena noho izay tsy fisiana asa tsy fisian'ny vola dia tena ontra fo ao anatin'izay rehetra izay ary ny eny ny filoha Ravalomanana ary tsy vita mitsetsetra fa na dia mpanohatra azy satria asan'ny mpitondra no mijery ny vahoaka manampy azy amin'ny fanampiana rehetra toy ny asa sosialy ny foto-dravitra azy fa teo ny filoha Ravalomanana izay isorana azy be dia nanolotra izy zavatra vary ho an'izay tena olona sahirana zany eto amin'ny boriboritany fahenina ao anatin'izay zany zany no midika fa sady manao sy mety izy no miaino izy ary eto dia mbola ambara ihany fa fitsidihana no ataony fiantsanana no ataony sady olom-pirenena matanjaka tsisy maresy tia mizany raha mbola ety Ambohimanarina ary mbola eto Antananarivo ary zany tena nareo azy satria olona misaina ny vahoaka eto mafantatra ny vary sy ny tsy farifary ny vahoaka ety Ambohimanarina ary amin'ny député dia misaotra betsaka ny olona rehetra misy tsy mifidy ary misy tsy mifidy tima ary hitako be da be niaraka teo niaraka ny fampitantana ary ny tima dia tsy manavakavaka fa na fotsy anao na mena anao na maitso anao na maramary anao na iza na maitso anao dia raisinay foana dia ataontsika hiara izotra anao firaisan-kina ao anatin'ny fifankatiavana satria efa mafy ny fiainana dia ataontsika hirahina ary vahoaka ataontsika hiteny izay tsy mety ataontsika hifanampy izay manana tokony anampiny tsy manana fa raha ihany mpitondra eto tsika dia ho fato azy daholo zany isika vahoaka ao anatin'izay izay manana dia hianga tahako mba mentsy manana eo avaratra na eo atsimo ao anatin'izay ary atombotsika eto Ambohimanarina izay fijerevana ny manodidina tsika izay zany fa raha mbola mitondra ho any andrasantsika eto dia mpanohitra foana no enjehana ao anatin'izay ary io lalàna io dia mbola mafisika eto ihany amin'ny député hafa tsy mandray anjarany io ny député tim io lalàna io satria fanam-piadiana ny député tim amin'ny président Ravalomanana io. Ny vaovao mikasika ilay kariera ao andilana parafaravola kosa indray dia nampiakapeo ny solomavambahoaka tany antoerana satria efa mandeha sahady indray ny feo fakasain'olo tokana ho alaina io kariera io ao andilana amin'izao fotoana izao io nambara ny fa tokony andray lesona ny mpitondra fanjakana manoloana ireny savorivory efa niseho tany antoerana ireny niry Andrianarivony. Endritra ny solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika Anaparafaravola Rabekjanona sy Lofery manoloana indrindra ny resaka mandeha fa misy mikasa aka ny karera ao andilana no marihany fa tokony ay akalesona ny mpitondra fanjakana. Mahaiza ianareo mpitondra fanjakana makalesona efa misy lesona azo tsoahana tamin'ny taopasika karera taopasika tamin'ny isin'ny fahatolona iny satria alain'olo tokana le fitandrahana amin'izao fotoana zao etsaka ny feo mandeha fa misy olona mikonokonna aka n'io karera io ho an'olo tokana sy ho an'olo roso telo dia eto député Rabekjanona sy Lofery anara-maso an'izay akaika mba tsy ho lasan'olo tokana na ho lasana vondron'olo tokana na lasan'ny tokon'olo tokana io karera fa io karera io nomen'Andriamanitra any distrika Anaparafaravola any vahoaka aoka ny vahoaka mba tena hiasa. Fantatra ihany koa fa mbola misy ny afaka mitrandraka antsokosoko ao anatin'izany karera nandilana izany na dia efa nambaraza fa efa mikatona izy io misy amin'ireo mpitrandraka novely taraina ankehitriny. Dia mangataka izay vahoaka amin'ireo mpitondra fanjakana ambony mba handray fanapahan-kevitra faran'izay entitra hoe mihidy marina ve le karera sa mbola misy sokatra le karera satria ny zavatra fantatray dia mikorotana sainy vahoaka tanatiny ato noho ny antony manaiky izay tonga miaramila tsindretrarehetra manidy ny karera midika an'izay tokony tsisy olona tsony afaka miasa ny anatin'le karera ka ny zavatra tena tsy fantatray dia ny olona ve niezaka mangalatra dia miaramila ny tsy miambina sa miaramila no mampiditra olona dia miara manao kolikoly amin'ireo vahoaka ireo ka tianay hotongavana mangataka re izay tompoko mijaly izahay sahirana izay.
Fateboka maro kosa noho ny vohitra nandritra ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Nanatsika fonany ireo solombavambahoaka ny Madagasikara sy nitondran'izy ireo pirofo amin'ny tsy fahaizany mpitondra mitantana ny firenena ankehitriny. Na izany eo amin'ny lafiny politika na sosialy na ihany koa amin'ny lafiny toe-karena. Ando miaratiana sy Andra Kotomalala. Latsaka katerina tanteraka ny fiainan'ny Malagasy ankehitriny. Tsy manana politika mazava hitantanana ny firenena ny mpitondra fanjakana. Tsy ampina tsy tantaratra mihitsy ny fahaiza-mitantana amin'ny sehatra rehetra na izany sosialy na politika indrindra ny lafiny toe-karena hoy ny teo anivony miara-manonja androany. Itotongana ary tsy arina mihitsy io sehatra io raha ny fomba fitantanana izao no mitohy. Takin'izy ireo araka izany anaovana sy anehoana rehetra ny tatitra makasika ny fivoarana teti-bola-panjakana sy ny sorabola hoenti mamokatra. Apitray ny sorabola hoenti mamokatra raha manana mihoatra ny 700 nareo androany. Dia tombano hoe 400 ho an'ny 2021. Fa zay dia mametraka hoe tsy tafavoaka nareo. Tsy afaka mihitsy nareo amin'ny resaka fitantanana ara-toe-karena. Le président moa zany miteny hoe andeha amin'ny hafainganam-pandeha farak'izay zokony mihitsy tsika. Fa io nge tsisy tany mena mirehatra zany. Ankoatra io, miariary tanteraka fa tsy misy mihitsy ny fitsinjovan'ny fitondram-panjakana ny fiainan'ny vahoaka malagasy, indrindra mahakasika ny fitantanana ny valanaretina Covid-19. Ohatra mivaingana amin'izany ny zava-nitranga ny farany herinandro teo, izay niteraka savorovory teny anivo ny fiarahamonina teny. Ailiky ny fitondrana ny amin'ny mpanohitra ny tsy fahaizany mitantana, fihetsika mampiseho sy manam-pirofo, ny tsy fahafehezana ny tompona andraikitra eo ambanin'ny fiahiny. Mpanohitra foana lazaina fa mpanohitra indray nanakorotana dia ny mpanohitra ve no nametraka andreny afisy ireny fa ny chef-poky tany nitendrenareo voaingana marobe ireo iza nanendry an'ireo ny chef district nanao nendry an'ireo amin'ny alalan'ny ministre ny atitany fehezo ny olonareo fa rehefa tsy voafehinareo zany dia mela atao tsy mafehy ny olonareo nareo ary ny prime ministre tsy mafehy ny ministre. Isan'ireo ny songadina nandritra ny fandaharana miara-manonja androany ihany koa ny mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Manoloana indrindra ireo fepetra no resin'ny fitondram-panjakana. Tsy mbola voafehy ny aretina hoy ny miara-manonja raha ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina anjerena. Betsaka ireo maty, tsy vitsy ihany koa ireo mbola marary sy mitondra ny tsy mikaretina. Ny tsy fampiny fitiliana vita no mahatonga ny fidinan'ny ta fa tsy midika ho fahaizan'ny mpitondra mifehy ny aretina. Mila mailo hatrany araka izany ny rehetra. Fa ampitombo iny olona manao testa ahitana an'izany hoe mihaino izany io. Tsy sanatry ny vava maniry lozy, ary tsy sanatry ny vava manojina ny olona ho tratrany izany aretina izany, fa ilay fitandremana. Ilay fanapahan-kevitra so sanatry ny vava itera-dozy. Ny ahihany betsika hitantsika ny anaty tambajotro tseritseriany hoe sao dia mba maiky hitokana an'ilay kianja mibary sao dia maiky anao matso ao Analakely sao Mahamasina. Tapitrary ny fampalalam-baovao tamin'izao alizao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampalalam-baovao ny MBS manome fotoananao rahampitso amin'ny fitora sy sasany indray.